Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iaravanantsika rehefa satria dia sabotsy efa iraika amby roapolo ny volana Jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao tsika dia ny bokin'ny Exodosy toko fahadimy ambin'ny folo, Exodosy toko fahadimy ambin'ny folo andin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Exodosy toko fahadimy ambin'ny folo andin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy sy ny zanak'Israely dia nihira izao firana izao an Jehovah ka nanao hoe hihira ho an Jehovah fa avy indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariny ao amin'ny ranomasina. Jehovah no hiriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Izao no Andriamanitro ka ankalaza azy aho, dia Andriamanitry ny razako ka anandratra azy aho. Jehovah dia mpiady mahery, Jehovah no anarany. Ka lesin'ny Farao sy ny miaramila natsipiny ao amin'ny ranomasina, ary ny kapiteny voafantina nasitika ao amin'ny ranomasina mena. Ny lalina nanarona azy niletika tany ambany indrindra tahaka ny vato izy. Ny tanànao ankavanana Jehovah efa malaza amin'ny hery. Ny tanànao ankavanana Jehovah manovo toro ny fahavalo. Amin'ny halehiben'ny voninahitra no handringananao izay nitsangana no hitranao. Alefanao ny fahatezeranao mirehitra izay mandevina azy toy ny mololo. Ary ny fofinain'ny vavoronao no nanangoranao ny rano. Ny vangongo, ny vongovongo toy ny atotan-javatra ny ranomaria. Nandry teo afovoan'ny ranomasina ny lalina, hoy ny fahavalo anenjika atratra hizara-baba ka hanao izay sitrako ny foko aminy. Hotsoahako ny sabatro ka hamongotra azy ny tanako, ny fofinainao no nitsofanao. Dia nanarona azy ny ranomasina, lendika tahaka ny firaka ao amin'ny rano mahery izy. Jehovah, iza moa tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa tahaka anao amin'izay ankalazaina amin'ny fahamasinana? Dia raina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana, na indritra ao ny tananao ankavanana, dia nitelina ireo ny tany. Tarihinao amin'ny famindramponao ny firena izay navotanao ka entinao amin'ny herinao any amin'ny fonenana masina izy. Mandre ny firenena karaiki-tahotra, hovitra ny mahazo ny mponina ny Filisty, torakovitra ny lohampirenena Edoma. Azokororo ny lehilahy maherin'ny Moaba, reraka fony izay rehetra momba any Kanana. Mahazo azy ny tahotra sy ny hovitra. Noho ny halehiben'ny sandrinao dia mangina tahaka ny vato izy. Mahandra-pandalo ny olonao Jehovah, mahandra-pandalo ny olona izay navotanao. Dia ampiditra azy ianao ka amponina azy ao amin'ny tendrombohitra lovanao, ao amin'ny fitoerana nataonao hitoeranao Jehovah, dia ao amin'ny fitoerana masina naorin'ny tananao tompo. Jehovah anjaka mandrakizay tory. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Salamo na karazana salamo tononkirana nataon'i Mosesy ity etra-piaratanantsika ity. Voalaza moa indraindray dia natao hoe tononkirana Mosesy Aron sy Miriam. Ity tononkira ity dia nataon'i Mosesy rehefa tafita ny ranomasina mena izy. Averin'ny Apokalipsy io tononkira io hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo hoe ny hiran'io tononkirany Mosesy io ny mponina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny hiran'ilay tononkira manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra totoa. Iza ny tsy hatahotra ary iza ny tsy hankalaza ny anaranao Tompo fa ianao ihany ny masina ary ny fiainana rehetra ho avy ankohoka eo anatrehanao. Nalaina avy amin'ity Exodosy toko fahadimy ambin'ny folo ity izay voalaza fa tononkira Mosesy nefa dia ho averinao ho irainy ireo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tononkiran'ny olona nandresy, tononkiran'ny olona avy nandalo fizahan-toetra, tononkiran'ny olona avy nandalo fahakiviana. Tsy tokony tonontsika fa amin'ny Exodosy toko fahaefatra ambin'ny folo ny zanak'Israely dia eo anoloanan'ny ranomasina mena. Ao anatin'ny hakiviana hoe tena ho faty maty satria ranomasina ny eto alohantsika, fahavalo ny aorianantsika, miemotra maty rembe, mandroso maty rembe. Tao anatin'izany efa nanehoan'Andriamanitra fahagagana
ka nampisarahan'Andriamanitra ny ranomasina ary nitaniny zanak'Israely dia tsapany Mosesy zay satria Mosesy nitaray tamin'Andriamanitra hoe ataoko ahoana reto vahoaka reto Andriamanitra, inona ny ataoko amin'ireto vahoaka mafiatoka reto vahoaka zay mora miova hevitra reto vahoaka tsy azo antoka reto vahoaka mitaraina ny fahoriany taminao nefa rehefa noentinao miala ny tranon'ny andevozana de zao manohitra anao Andriamanitra indray. Eo anoloana ny ranomasina meno Mosesy no mitaraina amin'Andriamanitra ka nitenenany tompony hoe milaza aminao ary Mosesy, lazao ny zanak'Israely mba handroso. Ary tao anatin'izany tebotebo Mosesy zany rehefa tafita izy no nirany ity Exodus 20 ity tononkira milaza fandresena, tononkira milaza fifaliana. Raha toa ka mijery azy sika satria betsaka sika mitahin'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely mivoaka an'Egipta, betsaka sika nahatsiaro fahasoavana manokana indrindra amin'izao faran'ny herinandro zao, afaka miteny tahaka ny Paoly ny fahasoavanao Andriamanitra matoy zao betsaka sika nahatsiaro fandresena, betsaka amintsika no mety koa aza mety mbola eo amorony ranomasina mena mandalo fizahan-toetra inona Andriamanitra no taoko, inona no ahoana no ipitako, ahoana no afahako, ndratsika mieritreritra zany zavatra tsarotra rehetra zany. Fa izao ity Exodus 20 ity de meno tonga antsika am'ty faran'ny herinandro ity amin'ny alalan'ny mofinaina hoe tononkiran'ny olona mahatsiaro ny fitantanan'Andriamanitra, tononkiran'ny olona mandresy, tononkiran'ny olona zay afaka tamin'ny fatorana, tononkiran'ny olona zay nitahin'Andriamanitra manokana. Dia reto zavatra vitsivitsy reto ary no mameno ny fon'ny mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro fandresena. Voalohany de zao tapany voalohany amin'ny Exodus 20 dia ny mpanompon'Andriamanitra nafahan'Andriamanitra tamin'ny sarotra de zao mahatsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra, mahatsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra. Izaho sy Andriamanitra de zao mahatsiaro ny fahalebiazany azy, zany hoe rehefa noafahan'Andriamanitra ny olona anankiray, nitahin'Andriamanitra ny olona anankiray de mahatsiaro mahana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra izy. Ny olona noafahan'Andriamanitra ka tena mahatsiaro ny famondram-pon'Andriamanitra noafahan'ny tompo de zao manjary mahana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, ary io fifandraisana manokana amin'Andriamanitra io no ahatsiarovantsika ny fahalebiazan'Andriamanitra. Raha tsy mahana fifandraisana manokana Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana isika de tsy mahatsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra. Fa rehefa mahatsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra isika satria nandresy, satria nahatsiaro nafahan'ny tompo tamin'ny sarotra de miditra ao anatin'ilay fahalebiazan'Andriamanitra. Inona atao hoe miditra ao anatin'ilay fahalebiazan'Andriamanitra? Mahatsapa ilay fahalebiazan'Andriamanitra. Ka rehefa mahatsapa ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao de tsapanao, mahatsinitsinina anao. Io nge mahatonga ny Petery rehefa nahita ny fahalebiazan'i Jesosy de niankoka ka nanao hoe miala amiko fa mpanompo tsy mendrika. Zany hoe rehefa tena tsapatsika ny fahalebiazan'Andriamanitra, tsy ny olona rehetra mahatsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra satria tsy mahatsiaro hoe Andriamanitra nanafaka azy. Amin'ny fotoana hatsapanao fa Andriamanitra namonjy anao sy nanafaka anao de tsapanao ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ary ny endrika an'io tsapanao ny fahalebiazan'Andriamanitra zao ny mahatsinitsinina anao. Tsapatsika ho tsinitsinina itsika eo alatrehan'ny fahalebiazan'Andriamanitra de ny aterak'izay iny fiderahana sy fankalazana an'Andriamanitra. Ny olona na ny mpanompon'Andriamanitra na ny fiangonana izay mankalaza an'Andriamanitra dia mahatsiaro ny mahabitika azy, mahatsiaro ny mahatsinitsinina azy, mahatsiaro fa Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra. Hitantsika n'ity Exodus 20 ity mazava tsara fa izy manao hoe ny fofinainao nge no nitsofanao de nanarina azy ny ranomasina. Ny fofinainao no nitsofanao de nanarina azy ny ranomasina. Fantatsika tsara ny Exodus 20 fa teny Mosesy napikatona ny ranomasina fa hoy izy manao hoe antsy le tehina nge no izy fa ny fofinain'Andriamanitra le tehina fitaovana ihany fa Andriamanitra ny tena ny asa. Zany hoe lasa miivo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
ino no teny io mety ataovy asa ny fanafody hoaninao de sitrany ianao, ino no teny io mety ny volany men'Andriamanitra anao de nafahanao nanan-javatra, ino no teny io ny andraikitra ny men'Andriamanitra anao de nahatonga anao afaka nivelatra, ino no teny io lay tena de lay fitaovana. De hoy Exodosy manao hoe tsy lay tena nge nampikombona ny ranomasina, tsy lay tena ny nampisaraka ny ranomasina fa ny herin'Andriamanitra, ny fofinain'Andriamanitra. Zay mahatonga zanak'Israely tsy nivavaka tamin'ilay tena fa nivavaka tamin'Andriamanitra. Zay mahatonga zanak'Israely eto, zay mahatonga ny Mosesy eto tsy nitodika tany amin'ilay teny Mosesy na nitodika tany amin'ny Mosesy fa nitodika tany amin'Andriamanitra. Nahatsiaro ny mahabitika azy fa indraindray tsy mahatsiaro ny mahabitika atsika isika satria tsy Andriamanitra no hita atsika fa ny fitaovana eny am-pelantanantsika. Ny fitaovana eny am-pelantanantsika miheverintsika namonjy antsika asa, ny vola, ny fifandraisana, ny faharanita-tsaina, ny fahaizana mampahalalana, ny fifandraisana, zany no mieritreretintsika ho nahafonjy antsika tena ihany anefireny. Ary rehefa ny tena ny mpanjintsika de tsy tsapantsika ny fahalebezan'Andriamanitra. Fa hoy ny Exodosy eto manao hoe ny tanana ho ankavanana Jehova ny manafaka. Zany hoe tsapantsika ny fahalebiazan'Andriamanitra. Afaka malala inona ary ny fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra, inona ny hiran'ny mpanompon'Andriamanitra, inona nataon'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay fanafana nataon'Andriamanitra azy. Mitodika amin'Andriamanitra izy de manome voninahitran'Andriamanitra, misaotra, mankalaza ary ao anatin'izany de manetry tena mahatsiaro tsinotsinony mitodika amin'Andriamanitra fa tsy mitodika amin'ny zavatra nampiasain'Andriamanitra ho famonjena akory. No olona fitaovana io tena fampiasana ihany zany, fitaovana ihany zany fa tsy zany akory n'Andriamanitra fa ny tanakavanan'Andriamanitra namonjy ianao, ny fofinain'Andriamanitra namonjy ianao, ny herin'Andriamanitra namonjy ianao de mahatsiaro ho bitika ka mankalaza n'Andriamanitra. Fa faharoa zay aseho ny Exodosy 3:20 ity amin'ny hoe nafahan'Andriamanitra isika, mahatsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra. Fa izao zavatra faharoa de izao rehefa nafahan'Andriamanitra koa isika de mahatsiaro ny mahatsinitsinina ny karazan'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao. 1:20 Jehova iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra, iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina ny fahamasinana. Zany hoe rehefa tsapantsika ny fandresen'Andriamanitra de ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fandresen'Andriamanitra nataony antsika de tsapantsika ho tsy misy tahaka an'Andriamanitra. Ina ny dikan'izany? Tsy atakalontsika na iza na inon'Andriamanitra satria efa ananantsika ny tsara indrindra ty Andriamanitra. Tonkirany Razafimahefarainy 9:26 ato amin'ny firana FFPM manao hoe ay Jesosy ampy zay, ay Jesosy hatrety, ay Jesosy hatrery, ampy ahy Jesosy. Afako rehefa mahatsiaro ny fanafahan'Andriamanitra sika ka tena mahatsiaro amin'ny fotoko fa Andriamanitra nanafaka, Andriamanitra namonjy de zao tsy anakalo an'Andriamanitra na amin'inona na amin'inona na amin'iza na amin'iza. Fa matoa isika manakalo an'Andriamanitra amin'ny totsika eo amin'ny dafin-javatra maro samihafa de zao tsy tena tsapantsika tsy ny fahalebiazan'Andriamanitra ihany fa tsy tsapantsika hoe nanafaka atsika sy namonjy atsika izy, mbola hajambainy ny fahaizantsika, hajambainy ny fahendrentsika, hajambainy ny fiezahantsika isika de manjary tsy mahita ny tanan'Andriamanitra nanafaka atsika hany ka manjary mora manakalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra zao tontolo zao. Ino moa le manakalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra zao tontolo zao? Nandray ataontsika hoe tsy mahafoy fotoana amin'Andriamanitra, iresahana amin'Andriamanitra, tsy mahafoy fotoana hitafana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, tsy mahafoy fotoana hiorina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina, tsy mahafoy fotoana hiderana amin'Andriamanitra na 2 minitra akory aza ao anatin'ny tontolo andro anankiray hisorana sy hakazan'Andriamanitra satria mihevitra isika fa tsy Andriamanitra ny nahafonjy atsika. Afaka malala ny olona tena nahatsiaro nafahan'Andriamanitra de zao tsy te hanakalo an'Andriamanitra na amin'inona na amin'inona na amin'iza na amin'iza fa Andriamanitra ao an' Jesosy Kristy Tompo no ivon'ilay fiainana. Ianao Andriamanitra, ianao no nampisy, ianao no nahary ahy, ianao no namonjy ahy, ianao no namela heloka de zao tsy atakaliko na iza na iza na inona ianao.
Sa manao zany tsika rehefa malala rehefa tena tsapatsika tsy ny fahalebiazan'Andriamanitra ihany, tsy ny fahatsaran'Andriamanitra ihany fa rehefa tsapatsika fa namonjy antsika izy. Fa ny fahatelo sady faran'izay naseho ny tetenin-dranomasina dia zao Andriamanitra indray sy ny firenena maro samihafa. Inona dikan'izany? Ny olona izay noafahan'Andriamanitra, ny olona izay tahaka ny Mosesy nandalo zavatsarotra nitalao tamin'Andriamanitra, noafahan'Andriamanitra dia zao mijoro vavolombelona eo anivon'ny firenena rehetra fa tsy misy tahaka an'Andriamanitra. Tsy hoe teneny vava ihany zany, tsy hoe finoana anaty ihany hoe za nge Andriamanitra mino fa mpamonjy ianao, za nge Andriamanitra mino fa namela heloka ianao, za Andriamanitra resy lahatra fa nanafaka ianao de faly aminao aho. Tsy zay ihany nataon'i Mosesy fa manomboka ny 2:4 mandre ny firenena karaiki-tahotra, mangovotra ny Filistiana, torakovotra ny Edôma, miroro ny Moaba, reraka ny fonjy rehetra mandany amin'ny Kanana. Inona ny dikan'izany? Fijoroana vavolombelona. Tadidi tsara afaka malala fa amin'Andriamanitra tsy misy kisendrasendra. Tsisy kisendrasendra mihitsy amin'Andriamanitra. Andriamanitra manana ny fotoanany ary ny famantaran'Andriamanitra sady tsy mety ho tara ny tsy mety lasa aloha. Ny kalandren'Andriamanitra tsy mety ho tara na lasa aloha fa Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny tantara. Amin'ny testamenta taloha dia zao Andriamanitra ny tantara, Andriamanitra ny mitondra ny tantara fa tsy ny olombelona. Noho izany Andriamanitra mitondra ny tantara amin'ny testamenta taloha dia zao na amin'ny sohatra masina manontolo mihitsy mazava ho azy dia zao Andriamanitra izay tompon'ny fotoana. Io mahatonga an' Jesosy miteny mahandrakariko amin'ny Jaona manao hoe za nge manana ny fotoanako, sao heverinareo nareo ny tompon'ny fotoana, sao heverinareo nareo ny tompon'ny fandaharana. Izany Andriamanitra ny tompon'ny fotoana. Zay mahatonga azy niteny tamin'ny Pilato Jesosy rehefa nijaina manao hoe sao heverinao tonga eto anatrehanao dia noho ianao, fa tonga eto anatrehanao satria tonga ilay fotoana. Tonga eto anatrehanao satria navelan'Andriamanitra hitranga eto amin'ity ora sy fotoana ity, fa sao anao mieritreritra fa tonga eto anatrehanao noho ianao, fa tonga eto anatrehanao mantsy Pilato dia noho Andriamanitra. Tonga ny fotoako tsy manana fahefana amiko ianao. Fa matoa navelan'Andriamanitra hitranga sao dia zao zay le fotoana. Izay Andriamanitra ny tantara izay. Andriamanitra mitondra ny tantara izay. Zay ny Andriamanitra ny kristianina. Zay ny Andriamanitra ny mpino. Dia izany Andriamanitra izany dia Andriamanitra tsy manao kitoto sanatria ny vava, na Andriamanitra manao zavatra tonga ho azy, na Andriamanitra tsy manana fahefana amin'ny asan'ny tanany, fa Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Dia izany Andriamanitra izany tsy misy kisendrasendra eo amin'ny fiainana dia izao mampijoro vavolombelona izy. Ny fandresenao izany, ny fanafahananao dia izao tsy hoe tonga ho azy akory fa tian'Andriamanitra hijoro vavolombelona ianao. Zay le fotoana. Izy manao hoe mandre ny firenena raiki-tahotra ny firenena rehetra afaka malala rehefa noafahan'Andriamanitra isika dia mijoro vavolombelona. Mijoro vavolombelona ny amin'izay nanafahan'Andriamanitra antsika. Tamin'izay rehetra lalana nitondran'Andriamanitra antsika dia mijoro vavolombelona isika. Rehefa nafahan'ny tompo, mahatsiaro hoe za nafahan'ny tompo, za nosotran'ny tompo, za novonjen'ny tompo dia zao manome voninahitra an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra. Ary izay nge ny hiran'ny Mosesy eto e. Ny hiran'ny Mosesy nge dia izay manao hoe ianao Andriamanitra ny nanafaka dia nataony reny zao tontolo zao. Zany hira fiderana zany. Afaka aza mionona fotsiny ary amin'ny hoe fifaliana anaty satria nafahan'ny tompo. Zava-dehibe izay. Fankasitrahana ny tompo, fitanisanana ny fahalebiazany ao am-po. Tena zava-dehibe izay. Fa izao miandry fijoroana vavolombelon'Andriamanitra. Miandry action, fijoroana vavolombelona, asa'Andriamanitra. Hoe za nafahan'ny tompo dia izao mila faly aho. Za nafahan'ny tompo dia izao mila milaza ny fahatsaran'Andriamanitra. Za nafahan'ny tompo dia izao mila milaza ny olona rehetra. Fa tsisy tahaka an'io Andriamanitra io. Izay matetika tsy vitan'ny mpino satria menatra ny mpino, satria tsy sahan'ny mpino, satria matahotra vavan'ny olona koa ny mpino, satria mety ny fahalemen'ny mpino no hitany dia tsy sahy miseho mivavaka izy matahotra ny vavan'ny olona. Tsia, tsy tokony ho izany. Manana tompo nanafaka anao dia izao tiany ho vavolombelona ianao dia mijoro vavolombelona ny afaka malala. Sahiny mijoro vavolombelona
ho irak'Andriamanitra. Fa ny antony nanafahan'ny tompo anao, ny antony namonjen'ny tompo anao dia mba hijono ho vavolombelona. Ivavakisika. Lombony soroanao zay ny amin'ny soratra masina zay mampahery anay. Fa zay dia no afahanao, zay dia efa nosotranonao, zay dia efa novonjenao tamin'ny lalatsarotra maro isan-karazany. Anao anatin'ny lalatsarotra zay ankehitriny dia azonay antoka fa mandalo vetivety an'izany. Dia mivavakizay tompo, tovy mahay mifaly amin'ny fiainana isanandro, tovy mahay mifaly sy mahita ny fahatsaranao. Ary aza avelanao anakalo, anao na amin'inona na amin'inona na amin'iza na amin'iza. Ary tovy vavolombelonao amin'ny firenena rehetra. Misaotra tompony amin'izay nomenao anay tamin'ity herinandro ity, misaotra ny amin'izao sabotsy faran'ny herinandro zao. Misaotra ny famelan-keloka sy ny fitiavanao. Fa Andriamanitra be indrafonao, tsy avy ny fandahatra taminay, fa Andriamanitra ny famondram-po sy ny fifaliana dia manjaka atao anatinay Jesoa. Mitoera atao anatinay Jesoa dia tahiny herinandronay vaovao. Jereo tompoany fandriampahalemana eran-tany, hitanao ny olana ady korotana tsy aroa dia mivavakizay Jesoa, ampaherezo. Ataovy miorona aminao Andriamanitra, ary ataovy mahatoky fiainao Andriamanitra dia mitondra ny fiainanay na inona setrainay. Vavakizay tompo an'ireo azo pahoriana, ireo fianakaviana ndonany manjono ny olana maro samihafa mitrango eo anivon'ny fiarahamonina. Vavakizay mba hampionononao izy ireny. Vavakizay tompo an'ireo marary any amin'ny hopitaly, marary ny tokantrano any, sitrano tompo. Fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ianao dia manjaka amin'ny isam-baravarana, manjaka amin'ny isa-tokantrano, manarak'izao mofona izao ho tsapan'izy ireo. Fa Andriamanitra mahay zava-mahagaga ianao, Andriamanitra azo anteherana amin'ny fotoana rehetra. Ianao ilay Andriamanitra tia, tsy mahafoy ny mpanomponao. Dia mitoera mandrakariva aminay tompo tsara, ho fifaliana ny fiainanay ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.